noely zany dia tsy hoe fisehosehoana ivelany fotsiny fa ny ao anaty mihitsy no havaozina ny fiainam-panahy ary ny fanaovana marina sy ny fanaovana asa soa. Dia Jesoa moa tonga nofo antsika neritena izy mba hamonjy antsika, tonga tao an-tranon'omby izy naneritena mba hamonjy antsika ka tsika tokony mihavao isan'andro ny fiainantsika fa tsy atao mandalo. Dia ny noely ohatrany hoe fanairana ho an'ny kristianina rehetra fa raha mandeha am-pahazarana fotsiny fiainantsika dia zava-pony izany ko manainga antsika eran'izao tontolo izao izany hankalazany noely amin'ny fifaliana, amin'ny fitiavana ary hizara fiadanana ho an'ny olona rehetra. À qui les beaux, qui les charmants, à que ces grâces sont pas